Tomorrow mandrakarivo amintsika rehetra riavana ny fahasoavana sy ny fiadanana amin'Andriamanitra raintsika sy Jesu Kristy tompontsika. Mantsika eny am-piaratanana i Jeremia toko faraiky amby telopolo ny andininy faraiky amby telopolo hatramin'ny fahaefatra amby telopolo. Jeremia toko faraiky amby telopolo ny andininy faraiky amby telopolo hatramin'ny fahaefatra amby telopolo. Aorian'izay ny hira fahasivy amby fitopolo no iarahantsika midera ny tompo hira fahasivy amby fitopolo. Raha mitsangana sikina iarahantsika mamaky ny Jeremia toko faraiky amby telopolo ny andininy faraiky amby telopolo hatramin'ny fahaefatra amby telopolo amin'ny anaran'ny tompo. Indro avy ny andro i Jehova izay anaovako fanekena vaovao amin'ny taranak'Israely sy ny taranak'i Joda, nefa tsy araka ny fanekena nataoko tamin'ny razana tamin'ny andro ny tantanako azy mitondra azy nivoaka avy tany amin'ny tany Egipta, fa izy ireny dia nivadika ny fanekeko, nefa izaho novady no Jehova. Fa izao ny fanekena nataoko tamin'ny taranak'Israely. Rehefa afaka izany andro izany i Jehova dia ataoko ao an-tsainy ny lalako sady hosoratako ao am-pony, ary zaho Andriamaniny ary izy oloko, ary samy tsy hampianatra ny namany sy ny rahalahiny avy intsoiny izy hoe mahalalàny Jehova, fa samy halala iavoko izy rehetra hatramin'ny kely indrindra ka hatramin'ny lehibe indrindra o Jehova, fa avelako ny helony ary tsy ho tsarovako intsoiny ny fahotany. Amen. Sandratra eo anatrehanao tokoa Andriamanitra izany hira vavaka izany, fiderana sy fankalazana anao Andriamanitra izay tokana mantana, nanao famonjena ho an'izao tontolo izao amin'ny alalan'i Jesu Kristy zanakao, teny tonga nofo ny aina ny fiainanay zanak'olombelona, nefa tsy nanana ota ka nanolotra amin'ny tenany mba hamonjy ny mpanota. Misaotranao zay fa tao anatin'ity herinandro sambatra ity, tamin'ny alalan'ny teninao, amin'ny alalan'ny fampianarana, amin'ny alalan'ny sarimetsika, nampahatsirovinao fa samy efa nanota ny zanak'olombelona ka tsy misy manana fahamarinana eo anatrehanao Andriamanitra na iray aza, fa noho ny amin'ny Jesu zanako kosa dia sasanao tokoa zay mba ho afakelo ka ary diovinao mba ho afampahotana hananana fihavanana aminao. Dia mitenena Tompo fa mihaino indray izahay mpanomponao amin'ny anaran'i Kristy Jesoa. Amen. Hamaky ny soratra masina isika
arak'izay hita ao amin'ny Isaia toko fahatelo amby efapolo, Isaia mpaminany toko fahatelo amby efapolo, ny andininy voalohany hatramin'ny fahatelo ambin'ny folo. Zany mamaky ny andininy voalohany, ianareo mamaky ny andininy faharoa, dia mitohy mifandimby tahaka izany isika hatrany amin'ny andininy fahatelo ambin'ny folo. Amin'ny anarany Tompo. Fa ankehitriny ry Jakobo, izao no lazain'i Jehova izay nahary anao sady namorona anao ry Israely io. Aza matahotra ianao fa efa nanavitra anao aho, efa niantso ny anaranao aho, ay ianao. Fa izaho Jehova n'Andriamanitra ao, dia ny iray masiny Israely mpamonjy anao, omeko ho avitra ao Egipta, ary eto Beerseba ho solonao. Aza matahotra fa momba anao aho, hitondra ny taranakao avy anatsinana anao, ary avy anandrefana no anangonako anao. Dia izay rehetra antsoina amin'ny anarako sady no ariako ho voninahitra, dia izay noforoniko sy nataoko. Aoka hiangona ny firenena rehetra, ary aoka hivory ny olombelona, izy aminareo no mahalaza izany. Aoka ambarany amintsika ny fahiny taloha, aoka hoentiny ny vavolombelony hamarina azy, ary aoka hiaino ireo ka hiaiko hoe marina zany. Izaho dia izaho ihany hoy Jehova, ary tsy misy mpamonjy afa-tsy izaho. Eny hatramin'ny izany andro izany, izany ho izy, ary tsy misy maharombaka amin'ny tanako. Miasa aho, ka iza moa no mahasakana izany. Ray masino, anamasinana amin'ny fahamarinana, ny teninao ny fahamarinana. Amen. Dia ny fahafolo ry havana, dia mirakitra fanambarana lehibe omen'Andriamanitra antsika. Ianareo no vavolombeloko hoy Jehova, sady mpanompoko izay efa nofidiko, mba hahafantaranareo sy inonareo ahy, ka ho azonareo tsara fa izany ho izy. Talohako dia tsy nisy Andriamanitra voaforona, sady tsy hisy handimby ahy. Ireo zavatra telo reto no ambaran'izany ten'Andriamanitra zany. Ny anankiray voalohany, misy karazan'Andriamanitra be dia be eto amin'izao tontolo izao, fa tsy misy na iray aza amin'ireo azo ampilaharina amin'ilay Andriamanitra Jesosy Kristy, ilay Andriamanitra raintsika. Tsy misy. Indrindra rehefa mahatsiaro ny vanim-potoanan'ny Krismasy, ka nanirahan'Andriamanitra ny zanan'ilay tokany, ilay tsy manana ota kanefa niditra teo amin'ny tantara antsika olombelona mpanota, ary nanaiky ho faty mba hisolo heloka antsika. Tsy misy Andriamanitra na iray aza na vita izany. Ary izay ny dikany raha milaza izy hoe talohako tsy nisy Andriamanitra voaforona, sady tsy hisy andimby ahy, tokana mantana.
ny andriamantsika. Ny faharo ny antony mahatafavory atsika tahak'izao indrindrandrindra tao anatiny ity herinandro sambatra ity dia mba ho tanterako amintsika ilay tapany faharoa amin'io andiny fahafolo io mba hahafantaranareo sy inonareo ahy ka ho azonareo tsara fa izaho no izy hoy Jehova, mba hitombo amin'ny fahalalana tsara an'Andriamanitra isika. Ka ny atao hoe fahalalana tsy ao anatin'ny saina fotsiny fa ny fiainana mihitsy no mahatsapa, ary rehefa ny fiainanao no mahatsapa ny fahamarinan'Andriamanitra dia izay ny zavatra fahatelo, ho vavolombeloko ianareo. I raha ny tompontsika mba ho vavolombelony zany Andriamanitra tokana manontany izany dia amin'ny alalan'ny sarimiantsika kosa no hitondrany ny tompo antsika hitombo amin'ny fahalalana ao amin'ny Jesosy Kristy tompo antsika. Dawara. Miara mandeha amin'ny Jesosy. Lesona fahadimy, hitombo ao amin'ny Kristy. Mazava aminao angamba izao fa ny fiainana kristianina dia ady, ary ianao miaramila eto an-tany fiadiana. Raha izany, inona ary no ady tsy maintsy sinatrehanao amin'izao ianao miara-mandeha amin'ny Jesosy izao? Nanao ahoana ny fahavononanao iady? Inona no heverinao fa fomba hiomana ny miaramila amin'ny Kristy amin'ny ady ara-panahy? Mampiorina antsika ho maro toko kokoa sy andresy ve izany rehefa miara-mandeha amin'ny Jesosy? Arao ary ity. Gracia, eniko fa nisy avantranga tao amin'ireo sofy mianakavo maly. Fa ahoana? I Mariama no tantara tetsy amoron-drano. Fa nifanitona hono kialakely zanak'io sofy dia nampiantso ny mpimasy izy. Fa ny vavaka Daoda dia nijanona nifanitona ary sitra ny kialakely raha mbola tsy teo ny mpimasy. Daoda, lehibe ny Cléoba. Reko fefa kristianina izy izao ary tsy miadiady tsony. Hainao Jesosy io tokoa ny manova ny fiainan'olona. Lamina. Manahoana daholo. Akory e. Toa sahirana nareo izany. Sisy sahiran'izany, mandroso mipetrapetra. Ahoana ny dadan'ny Daoda ao? Misy olona jeren'izay ihany ka. Fa zaho hoe, efa hainao moa ny zavanitranga tato aminay maly hariva? Adiona izao vao nitantara tamiko io. Mariama ny tantara tetsy amoron-drano. Zange nanatrika mihitsy e. Morola ho any fanintona mafy, sanatria ireny alainy ireny. Rangaky dia hitondra azy any amin'ny mpimaso fa tsy navelan'ny Daoda. Ngata alohan'ny mpimaso tonga, no efa mivavaka Daoda ka nasitrana azy. Tsy mbola lasa akory ny vado. Daoda moa ny vavaka, dia iny kialakely fa sitrana. Mahagaga hoe Daoda na ian'izany. Nivavahany fotsiny tamin'ny anaran'i Jesosy, dia nijanona ilay izy. Halina aza, taloha kely ny atoriko, dia nalehako tao izy hivavaka ho ahy. Ianao toa matahotra. Za matahotra ny amin'ity zanako e. Asa mihitsy izay mahatonga atahotra foana ohatr'izao. Ianao raha ohatra mandray an'i Jesosy Kristy ho ao am-ponao, dia ho tonga zanak'Andriamanitra koa ary tsy hatahotra intsony. Izay no mahatonga eto. Izao mantsy, hatramin'izay dia tsy nataoko zava-dehibe izany finoanan'i Jesosy izany. Raha tsy efa nahita nino maly ariviny. Ao amin'ny sefy menakavy izao ny voalohany nanaiky an'i Jesosy ho tompo sy mpamonjy manokana ary nanomboka teo dia niova ny zavatra rehetra. Za koa leon'izao tebiteby sy tahotra rehetra izao za mba te hifaly sy hiadanao amin'i Jesosy Kristy. Fa vonina hivavaka ve ary ianao? Ie. Ndao ary. Raha eo amin'ny anara-maherin'i Jesosy no isaorana ianao no ity fotoana miavaka ity tompo. Raha eo raha misy roa na telo mivory amin'ny anaranao ianao dia eo afovoany ianao mba tanterao tompo izay irina sy angatahinay. Azafady kely hoe ry Daoda, dadanao moa sy namonjy ilay fiombona mbavaka mahazatra maly hariva.
salama ihany izy. Ye salama ka ataoko fa izy misy sy teo tonga ilay omaliny fa ahoany zavatra tany amin'ny namany ara-sotrosotro tany dia nijanona tany elaela izy mandrapaharivan'ny andro. tsy maninona izany? haiko ka tena niova izy manam-piadana kokoa izy izao ao anatiny ao fa izao fotsiny izy mbola tena misotro. aza manahy mbola iova izy tsaroa fa dia lavitrezaka ny fiarahana amin'ny Kristy isan'andro mitombo miandala leo isika. Ramse mandroso azafady. Misaotra tompoko. Mazaho toerana na tsara dia mba mamangy. Misaotra. Akory Ramse? Ay madame, faly mahita anao ndray. Mandroso ary. Ko nanahoana androany? Eo am-pitazana katsaka zahay. Ranomarina aleo raha matoa asaiko manomana arina ho anao. Laminina. Eka. Mba azafady ange anomany katsaka eran'ny arina ho any Ramse. Endry dadany Daoda. Tena misaotra. Makasitraka re olona. Tsy namonjy fiombonam-bavaka ianao ilay indray ariva iny sady dranam-panantena nefa izay niomana anao fandraisana makotroka. Tena diso aho fa mba niaraka kely tamin'ny namako kanjo adiny tanteraka ilay izy. Hitanao ny fanakenan Jesosy Kristy ho tompo sy mpamonjy dia santatra ihany. Fa mila matanjaka koa ny finoanao manomboka hatreo. Tahaka ny vatantsika ihany, mila misakafo sika dia matanjaka. Koa mila sakafom-panahy koa isika mba hitombona amin'ny ara-panahy. Variana tokoa aho nahita ny herin'i Jesosy nanafaka ny zanako vavy tamin'ny andro be. Fa agagany iny Ramse a? Dia raha ny tompo e, mahatoky Andriamanitra. Ary rehefa nijery ilay filma Jesosy noho ny apitso dia tapa-kevitra aho hanolotra ny fiainako ho an'i Kristy. Ary ilainao toy izany koa ny tombo ao aminy sady miandratra mihaino ny feony rehefa miteny aminao izy. Ahoana nataoko amin'izany? Ohatra ray, misy be dia be. Ohatra amin'ireny ny famakiana ny teniny amin'ity boky ity, ny Baiboly e. Ramseo, tsy mahay taratasy aho. Aza manany amin'izany e. Tongava fotsiny amin'ny fivorikariva, mihaino ny ten'Andriamanitra. Indraindray any an-trano koa no mivory. Enoy ange. Ato am-poko no iraketako ny teninao mba tsy antako aminao. Hoy zakay? Lehilahy atao hoe Davida, izy dia mpanjakan'i Israely, sady tian'Andriamanitra koa ka nitahiry ny tenin'Andriamanitra tao am-pony. Tsapako misy fiadanana be ato anatiko izao. Isaorantsika n'Andriamanitra izany. Ary izao, efa misy fiarahana vavaka maraina sy hariva ato an-tranoko izao. Daoda no mitarika ny fotoam-bavaka. Tena mahafa-po. Zaho faly be amin'ny Daoda fa mitombo ara-panahy izy. Eny e, hitako misy fiovana. Ny vavaka dia zava-dehibe. O Jesosy, mangata dia omena ianareo, mitadiava dia ahita ianareo, dondona dia ovana ianareo. Fa izay rehetra mangataka no mahazo, ary izay mitady no mahita, ary izay mandondona no voana. Zaho ve izany afaka mangataka izay rehetra ilaiko amin'Andriamanitra? Raha zavatra araka ny sitrapon'Andriamanitra no angatahanao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy dia ataony izany. Hoy iza ary? Hoy Jesosy hoe, raha mangataka zavatra amin'ny anarako ianareo dia ataoko izany. Koa azoko atao foana ve ny mangataka amin'Andriamanitra ny zavatra rehetra ilaiko? Mahazo manontany anao kely aho. Izany mihitsy. Raha zaza herintaona omenao antsy ve? Raha toka izany no tao mania? Oh, tsy hanao izany raha tsy foka. Tena loza be. Dia ahoana raha tena tianao tokoa ilay zaza? Izay ny antony tsy hanomezaka azy an'io fa mety handratra azy mihitsy izany. Koa tahaka izany indrindra no lazako aminao fa Jesosy koa tena tianao marina ka tsy haromeny anao foana ny zavatra rehetra tadiavinao. Ohatran'ny tsy azoko.
zao hoe indraindray Andriamanitra mamaly hoe eny amin'ny vavaka atao, indraindray mety tsy no ataony, indraindray koa mety hoe aoka aloha mandrasa. Tamin'ny vavaka nataony Daoda ho an'ny Môrôla anasitranan'Andriamanitra azy teo ihany dia tsy nifanitona. Ekeko fa marina no henoan'Andriamanitra Daoda anehoany heriny. Aoka fa manomboka azoko izany. Resaky ny rem-bava fotsiny alohany aingako. Ie, ahoana izay? Hitanao, misy zavatra sasany tsy tokony ataonao satria anao efa kristianina. Eny fa naminamana azy. La izaho misotrosotro ve no zay? Tao fantatra hoe tsy mety fa ahoana? Omaly raha niara-ny sososotro kely tamin'ny zalahy dia tsy tafandromandry. Nalainy mafy mihitsy aho ary mba sambako nisy an'izany. Hitako hoe zavatra tsy tokony ataoko ilay izy. Ny fanahy ny tompo dia hitarika anao foana dia minoa azy. Azafady aho fa hanainga amin'izay. Misaotra na fohy fotoana. Oh, misaotra madame. Masoava tompoko. Misaotra anao mitsidika. Elome. Ramse. Ahoana? Mba manira raha mety aminao ny makatindra indray mba hiona sy fampizara. Ie, zany tokoa. Ho hitantsika eo e. Zay ary e. Manaraka indray. Andeha honoina ny tenin'i Jesosy ao amin'ny Luka 7:13. Hoy izy tamin'izy rehetra, raha misy tanaraka ahy, aoka izy andany tenany dia tondra ny azo fijaliana isan'andro ka anaraka ahy. Hoy koa izy, nazovony tsy mitondra ny azo fijaliany dia tsy azo ekenao mpianatro izy. Ahoana ny hevitra izany? Ary zaho mbola tsy nahita andramisian'ny lanja azo fijaliana teto tanàna. Lazao ary ahoana no hevitra izany? Ny heviny dia miara-mandeha aminy isan'andro amin'ny fankatoavana ny teniny sy ny fanarahana azy. Jesosy dia milaza fa raha naraka azy dia ilaina apirimina aloha ny planintsika manokana fa efa izy zao ny tompontsika. Fony maty teo amin'ny azo fijaliany Jesosy dia nanaiky ny planin'Andriamanitra ho azy. Ny azo fijaliako dia izay tian'Andriamanitra ataoko amin'ny fiainako. Ny azo fijalianao dia izay tian'Andriamanitra ataonao kosa amin'ny anao. Ka izao indraindray izany dia tena mety afinaritra ary indraindray mety tena anahirana sady azo renana anao izay ampanaovin'Andriamanitra antsika. Koa mila lavina isan'andro ny faniriantsika ary ekeny izay kasainy. Raha tsy manao izany isika dia tsy mendrika ho mpianany. Tena izany, marina ny azy. Ary zao iza aminareo ny ilaza zavatra mahafinaritra nataon'Andriamanitra tamin'ny fiainany. Lamina, ndao aloha ianao. Hatramin'ny nandraisako an'i Jesosy Kristy ho tomo sy mpamonjy ahy tao an-tranon'ny Josefo dia feno fiadanana aho. Taloha nanany amin'ny zanako ary efa imbetsaka nanonofo ratsy. Fa amin'izao rehefa manonofo ratsy aho dia miarina. Lazaiko an'i Jesosy ilay izy dia esoriny daholo ny tahotra rehetra. Iza koa mandrosoa tahiry, misaotra anao tonga. Tsara tokoa fa tonga tahiry tapa-kevitra hiaraka amintsika. Avy za hitady ny zanako.
manahoana dada fa nanina izy moa saony lehibe ny mpisoro any zanahary ny tany izy ane iantso ireo zanahary ahoana io no avelanareo mandrava ny fomba nrazantsika miady amin'ny zanahary nareo ianao mpitondra teny cuisine eto an-tanàna miray petsapetsa amin'ity vahiny ity mandrisika niponina nohitra zanahary otany azafady vahiny kirangah io ary ianao rangitona foana mponina rehetra anary reo zanahary hanaraka ny andriamanitra ao za mbola tsy nanelingely anao na ny fivavahanao ka maninona izahay no ataonao an'izao tsisy fahadisonana ataoko dada ny anao efa sangy mihoatra ny loha ka tsy maintsy toeriko mikiry ny saka mahery miantsy no mahafaty azy fa mbola nanao ratsy anao anao vinanao vino tahiry zanako lahy dia tena manana didy andraraka ny raha fanasiana eo amin'ny toany ary izy tsy maintsy manatrika ireo fombafomba fanao rehefa vonona niosa lazao izy anaraka azy aho sao asaiko taritaritany atreny amin'ny toany fa nahoana izy nanoho izany izao zanahary vaovao zao foana no resany lazainy manota hono izy raha hoe manao ny fombafomba na koa miondrika amin'ny zanaharinay tsy maintsy manao ny fombafomba izy otany ataoko fa tsy rary ny anaovanao amin'ny tery vaimanta tsy aleo izy avela isafidy isofo ty lozanao tsy andraikitrao ny mampianatra zay tokony atao amin'ny zanako reko fa lay zanaka ao lahko toa manaraka n'io vahiny io ndahoary dia ho hitantsika eo zany zanaharinao vaovao hanampy anao zany olona tony zao zaho hitanao tsara ny fanalanao baraka ahy teto zany ve mba hoe fampianarana omenao reo mpanaraka anao haniratsy ranorainy fa katoavana ny tompony nampianariko azy azavatahoatry tsy haninona ahiry a ivavaka izay ho anao zao dia zao ary aoka nareo mba tsy hitebiteby amin'izao mitrango izao jeso no hitantana ny tahiry sy hiaro azy ivavaka isika kristy tompo mba harovinao tahiry dia momba azy mangataka aho fa ny fitiavana sy fangorana ny fony ho an'ireo olona manodidina azy ny sandrom-pitiavanao tompo angatahako anao asakambonao azy ary koa ampio izy ho afaka hamela ny heloko ny mpampijaly azy amin'ny anaran'i Jesosy amen Jesosy voalaza ao amin'ny teninao fa nomenao hery zahay andresena n'ilay ratsy sy ny asa maizina ianao ary ianao hery ny fahamaizinana ianareo tsy manan-kery amiko Jesosy no heriko andreseko anareo tahiry kahoany voniny anao natateraka ny andraikitrao ndao ento ny siny voatavy feno raha dia ararao eo ambonin'ny sampy eo ary tsiry dada ay zany nampianarany zalahy iny ianao hoe tsy ankatony rainao ary tsy raha raha ny adidy amin'ireo zanahary dada ny ankatoray aman-dreny no ampianarina toy ny fanaoko kanefa raha misy safidy tsy maintsy atao na ankatoan Jesosy na isafidy ankatoray sy reny dia aleo azy zany isafidy ankatoan Jesosy dia fivavahana hafahafa no nanakorotana nga ny fivavahantsika no nahitanao masoandro ny anaranao nalaina tamin'ny zanahary vy ny tena anaranao dia Ogony sa efa dininao zany
isan-taona zao ianao dia efa nandray anjara foana ka andao ararao io raha io raha tsy zany ariko tsy ho zanako intsony zanakao ka zaho mbola ho zanakao foana zaho a tsy rainao zany iantso zanahary ny varatra hamono hahafaty anao hatramy raha mpitsy tahako zao rehefa tsy anaty zany anarana zaho mihitsy no hitondry ny fatinao kila forehetra amin'ny ramosenao sy reo mpanaraka azy koa ndety izy miodika eo nylohany zanaharyn'ireo razantsika dada tsy vitako ka fa nahoana moa dada tsy tena andriamanitra io angataka ka raha vao daholo reo hery mandany sitraponao eto an-tanàna ako potika manda rehetra ifaran'ny fanahy maloto amin'ny anaran'i Jesosy asandro ro tahiriko eo aminao dia ampaherezo izy fikitra aminao tompo ny anaran'i Jesosy no angatahako izany amen. Manahoana Ramse? Manahoana ry zalahy? Azo toerana? Saotra tompoko. Ramse, Daoda sao vao niresaka tamiko hoe raha tahiry no misy olana amin'ny dadana. Ny Baiboly efa niresaka fanenjehana. Izany zao mitranga amin'ny fiainan'ny tahiry zao. Fantatro fa Andriamanitra hiaro azy. Fa sika vera makany amin'ny Yordany tsy afaka monjy any rahata. Hitako ny tranony dia le hevitra ny sampy. Oh, toa tsy tsara zany hevitra zany a. Andriamanitra mahery ny Andriamanitrantsika. Ary afaka mamazo olona zao mihoatra noho isika rehetra miaraka. Ramse, zaho matahotra. Asa misy zao izay mbola ataony dadany aminy. Petera, mpianatra Jesosy, dia nosamborina nahiditra-ponja. Fa ny mpino nivavaka ho azy nandritry ny alina, fa tamin'ny sasakalina nisy anjelin'Andriamanitra tonga ka namonjy azy. Iny aloha zany, Petera, fa tahiry zao ny resantsika Ramse. Samy aritsika matoky an'ilay Andriamanitra velona raha ny amin'ny tahiry. Ka leo izy Andriamanitra mihitsy no hanao ny asany. No hanao ny asany, tahiry tsy maintsy afaka. Amen. Andao ifananky fa metraka azy eo ampelantanan'ny tompo. Ahoana, ianao ve tapa-kevitra? Eny dada. Tsara be. Dada, mahazo manontany anao ve zaho? Raha fanontaniana mendrika eo valino. Hono hoa izy meday. Zany no natao hoe raibeko. Fomba hoana no nahafaty azy? Za aloha tsy ndeha amaly an'izay. Ary iza roa? Lehilahy lehibe io ianao tsy halala fa izy ndraiky. Eny dada, efa haiko. Fa hoana no nahafaty azy? Everinao azy zany fa hijajirika eto. Iainanao manao fanontaniana tany. Dada, mimihitra fa ireny razantsika mpisorona amin'ny tsampy ireny dia samy maty tamin'ny fomba maizimaizina. Ino tenambara? Tsy matahotra ve ianao dada? Tahotriny. Tsy mahafaly ihany hoe dada beko maty nahantra sady jamba. Ary ny dada beko mpisorona malaza tamin'ny tony sampitony. Maty nahantra velona sy fadiranovana. Manahy aho dada. Manahy aho hoe inona indray koa no anjoanao sy izao rehefa... Eny lazainao? Azonao no tiako lazaina dada. Tsy azoko azy tianao lazay. Mafy loatra zany tena voakanao zany. Jesosy Kristy ny fiandohana sy fiafarana. Izy nahary zao rehetra izao. Zao dada, andao sika nompo an'Andriamanitra velona. Efa lasa dala mihitsy ianao ty. Dada, tsy hitanao namitaka antsika ve reo zanahary reo?
Dada tsy matahotra hoe tsy aompy ao an'le be mpisorona azo amin'ity tany ity. Dada tsy tsara kokoa ve raha to mpisorona ho an'i Jesosy ary ny zavatra rehetra izy dada tsara fanafona tsy miova mihitsy. Tsy mahazo voakato ianao raha tsy efa tonga saina tsara ary andao. Niresaka tamiko ny zanako ary tsy mbola nisy ohatr'izany. Nabaribariny tamiko ny fahamarinana. Ny ray beko maty aman-kenatra teny ampovoan-tsena. Novonoina olona romotra fa reo zanahariko tsy namonjy azy. Ny raiko indray maty jamba tanteraka tao am-panasiana. Toran-kovitra asako izay ho fomba hafatesako. Dada tsy hitanao mamitaka antsika ve reo zanahary reo? Dada tsy matahotra hoe tsy aompy ao an'le be mpisorona azo amin'ity tany ity. Zovo zany zay tompoko lahy makanesy amin'ny toany dia avoay le zazy ome sakafo izy hoany. eny tompoko lahy. Tahiry fala mahita an'se tsy miova Andriamanitra. Manahoana tompoko? Manahoana? Fa inona no tranga? Omaly ariva any navoaka ny dada. Tsy faly ilay nandaozako ny fomban-drazana izy. Nefa fantatro ny atom-panahiny lay izy fomban-drazanay. Aiko ianareo fa mivavaka ho ahy. Ilazy dada fa za afaka manompo an'Andriamanitra foana ary hitako efa misy fivana maro ao am-pony dada. Tena mahafinaritra. Isaorana ny tompo. Fantatro fa nokasian'Andriamanitra amin'ny fony dada. Hitako teo amin'ny masony zany. Tahiry raha riva ihany dia nao no hitarika ny fivoritsika. Za ve? Ka tsy haiko zany. Tahiry mivavaka aho asehoan'ny tompo hoe iza ny olona eto an-tanàna omaniny sy ampioreniny tsara mbo afaka hijoro vavolombelona amin'ny lafa. Hitako izao ny planiny aminao dia feny ianao ho tonga mpanompon'Andriamanitra atotra tsara. Mba tiako ianao ilaza amin'ny olona izay nataon'Andriamanitra tamin'ny fiainanao. Mino aho fa hitanao tamin'izao tantara izao ny fomba iomanana ahazoa mpandresena raha miara-mandeha amin'i Jesosy. Inona moa ny fitaovana sasany lazainy tantara fa ampiasain'Andriamanitra ampatanjaka ny finoantsika. Indraindray mantsy Andriamanitra mampiasa toe-javatra manahirana mba hanampiana antsika hiatrika adaram-panahy. Raha tsy indrindao na ary ianao miandry ireo herinandro avy dia manomboa mivavaka mangata-pandresena ho an'izay lafim-piainanao mbola misy olana. Ny faharary ka sikino fahamarinana ny valahanareo ary mitafiny rary no fiarovan-tratra.
Ary kiraroy ny fahavononam-panavy amin'ny filazantsara ny fihavanana ny tongotrareo. Ary ho fanampiny izany rehetra izany, dia tany ny finoana ho ampinga, izay ahazoanareo amony ny zanatsipika amin'ny rehetra rehetra izay alefa n'ilay ratsy. Ary raiso ny famonjena ho fiarovan-doha sy ny tenin'Andriamanitra ho sabatry ny fanahy. Ary mivavaha mandrakariva ao amin'ny fanahy amin'ny fivavahana rehetra sy ny fangatahana, ka miambena amin'izany amin'ny faharetana sy ny fangatahana rehetra ho an'ny olona masina rehetra. Zay ry havana ny mamarana ny lesona ny anarantsika nanomboka tamin'ny fiandohan'ny Herinandro sambatra. Ny lohahevitry ny saromiantsika lesona farany teo dia ny hoe mitombo ao amin'ny Kristy. Ahoana no ahatonga antsika hitoetra ho mafy orina ao amin'Andriamanitra? Ny mpino ry havana dia miatrika fanenjehana, miatrika ady, ka tsy maintsy mametraka ny fitokisany amin'Andriamanitra, ary mijoro tsara hatrany amin'ny finoana, mijoro tsara hatrany amin'ny finoana. Rehefa nandray an Jesosy Kristy ho tompontsika sy mpamonjy antsika isika, dia teraka ara-panahy. Dia tahaka ny zaza vao teraka, dia tsy mijanona ho zazakely eo foana, fa mila mitombo. Rehefa tsy karakaraina nefa io zaza io tsy omena sakafo, dia tsy hitombo araka an'izay tokony ho izy. Dia toy izany koa tsika amin'ny fiarahantsika mandeha amin'Andriamanitra, dia mila mitombo isika. Hoy ny tenin'Andriamanitra ao amin'ny Hebreo 5:12 ka hatramin'ny 4:12. Fa na dia tokony ho efa mpampianatra aza ianareo noho ny fahelan'ny andro, dia mbola mila izay ampianatra anareo ny abidi-pianara ny tenin'Andriamanitra indray. Ary efa toy izay omendro nono ianareo fa tsy vetikanina. Fa izay rehetra mivelona amin'ny ronono dia tsy mba zatra amin'ny tenin'ny fahamarinana, satria mbola zazabodo. Fa ho an'izay efa lehibe ny vetikanina, dia ho an'izay manana ny saina efa zatra nampiasaina tsara, ka mahay manavaka ny tsara sy ny ratsy. Ka mba hahatonga antsika hitombo ao amin'ny Jesosy Kristy, dia misy sakafom-panahy anankidimy reto hitombontsika amin'izany fiarahana amin'ny Jesosy Kristy izany, ka hahatonga antsika hiorina mafy amin'ny finoana. Sakafo voalohany dia ny vavaka. Resao amin'Andriamanitra ny fiainanao sy ny mombanao rehetrarehetra. Sakafo faharoa dia ny fandiniana ny tenin'Andriamanitra isan'andro. Izany ry havako dia mamerina antsika hiaina mahatoky ny fanekena izay nataontsika tamintsika no raisina ho mpandray ny fanasan'ny tompo. Mamerina amintsika hitoetra mahatoky ny fanekena nataontsika raha nanao batisa ny zanakitsika isika. Sakafo fahatelo dia ny fankatoavana ny tenin'Andriamanitra izay nodiniana. Tsy mitondra finoana ho antsika mihitsy ny famakina ny tenin'Andriamanitra fotsiny, fa ny fankatoavana izany hoe ny fiainana ny tenin'Andriamanitra izay nodiniana, izay no mitondra finoana ho antsika. Mila ankatoavana ny tenin'Andriamanitra araka ny teniny soratra masina manao hoe: areo ka ho pakato ny teny anareo fa aiza-piaino fotsiny ihany ka mamitaka ny tenanareo. Ny sakafo fahaefatra dia ny fiombonana, fiaraha-mivavaka, fifankaherezana, fizarana sy ny sisa sy ny sisa. Hoy ny tenin'Andriamanitra, aiza mahafo ny fiarahantsika miangona. Izany ry havana no mahazava-dehibe ny vondrom-bavaka izay efa iainantsika eto amin'ny fiangonana misy antsika. Ny vondrom-bavaka io dia ampiasaintsika ihany koa hitombontsika amin'ny finoana, hitaomantsika ny hafa ihany koa mba anatona an Jesosy Kristy. Ary ny sakafo fahadimy farany dia ny fijoroana vavolombelona na ny fitoriana ny filazantsara. Tamin'ny fanombohan'izao Herinandro sambatra izao tamin'ny alakamisy
ny tenin'andriamanitra izay nentina teto dia ny lioka toko faharoa andiny ny faraika amby folo manao hoe fampamonjy ny teraka ho anareo anio ao an-tranon'i davida dia Kristy tompo. Rehefa nandray ny famonjena avy amin'ny Jesosy Kristy isika dia isika ihany koa dia mpamonjy amin'ny alalan'ny fitondrantsika ny hafa ho eo amin'ny Jesosy Kristy, na amin'ny alalan'ny vavaka izany, na amin'ny alalan'ny fitoriana ny filazantsara mivantana izany. Ny fanamasin'Andriamanitra ne ampahery sy taridalana antsika ka ahatonga antsika isika rehetra izao ho amin'ny fahalalana tsara ny zanak'Andriamanitra ka ho lehilahy lehibe sy vehivavy lehibe mahatratra ny ohatry ny ahalehibe ny fahafenoan'ny Kristy ary mba anaraka ny marina amin'ny fitiavana ka hitombo amin'ny zavatra rehetra ho amin'izay loha dia Kristy. Ho an'Andriamanitra rery ny voninahitra. Amen. Eo manampo sy ampanay hiatrika izao latabatra masina izao isika. Oekara mitsangana isika rehefa. Hivavaka isika. Fantatraiva tompontompo sy mpanjakan'ny mpanjaka ianao ry Jesosy Kristy mpamonjy anay eo. Anao avokoa ny fahefana rehetra any an-danitra sy teo ambony tany. Dera sy mankalaza amin'ny voninahitra anao sanandro sanandro. Ny anjely tsy omby alinarina, ny mpaminany, ny apôstôly martyra ary mboavitra efa sambatra any aminao. Avelao ireo ny feonay mba iombona amin'ny feon'izy ireo raha mihira hoe Jesosy tompo tamin'ny aliny izay namadia anazy dia nandray ny mofo. Rehefa nisaotra izy dia nivakiny ka hoy izy, raha iso hany ity ny tenako zamenao anareo, zao nataovy ho fahatserovanahy. Arak'izany koa nikapoaka rehefa ninana dia hoy Jesosy, misy tro amin'ity anareo rehetra fa ity norakoko, dia ny fanekena vaovao izay alatsako andrehetra ho famelan-keloko, zao natao fahatserovana naovinanao no misotra ianareo. Fanaovinanao ianareo ny mihinana ity mofo itony sy misotra amin'ny kapoaka dia manambara ny fahafatesany tompo ianareo mandra-piaviny. Hivavaka isika. Ry tompo ray nan-danitra ao indreto izahay manao hitanatrehanao fahatsiarovana ny fahatongavana ny zanakao olona. Ny fijaliany sy ny fahafatesany, ny fitsanganana avy tamin'ny toerany maty, ny fiakarana amboninahitra sy ny fifonany mandrakizay, miandro sy mitalaho ny fiverenany izahay. Mba fenao ny voninahitra ao fa natom-pisoranay. Tao hitanteraka ny sakramenta masina izao, ekeo, hoendrika rehefa nahitra tokana sy hitanteraka naterina indray mandeha monjy anay teo amin'ny azo fijaliana tamin'ny alalan'i Jesosy Kristy mpamonjy anay. Ry tompo ray nan-danitra ao, oka tokoa ny fananao masina no hiasa, koa masiny ny mofo hanambara ny tenan'i Jesosy Kristy, hamasiny ny divay hanambara ny rany Jesosy Kristy. Ny fananao masina hitaridalana anay, ahatserovanay fa ianao mihitsy ny fananambara Jesosy, tsy ny mofy amin'ny veloman'ny olona fa ny teny rehetra aloky ny vavan'Andriamanitra. Misy fotoana nefa izahay tompo ao, manadino ny teninao. Misy fotoana izahay tsy mankatoa ny teninao, ary misy fotoana aza
sakafo omeny zao tontolo zao sy ilay fahavalonao ndray no raisinay sy ankatoavinay menatra sy mangay ahy izay ka manondratra izao vavaka izao eo anatrehinao tompo tsy mendrika natao hoe zanakao aho tompo tsy mendrika nidiranao ambany tafitranoko aho tompo tsy mendrika nitsimpona zay sombotsombony latsaka avy amin'ny latabatra ao akory aho kanefa ianao hoe izay manatona tsy mbola aviko mihitsy amen hoy Jesosy Kristy tompo andeha efa voavoatra avokoa ny zavatra rehetra firana fanampiny hira laharana faharoa amby roapolo Maria
Jesosy Kristy tompo raha isohany ity ny tenako izay mihina ho anareo zao nataovy ho fahatserovana isaorana ny tompo manolotra ny tenany manadio antsika manamarina antsika ary manamasina antsika ao aminy amen hoy Jesosy Kristy misy tro amin'ny tianareo rehetra fa ity no rako dia ny amfanekena vaovao izay nalatsaka ho any rehetra famelan-keloko zao natao fahatserovana he naovinanao no misotro ianareo misaoran Jehovah ry fanahiko ary izay rehetra atao anatiko misaorany anarany masina misaoran Jehovah ry fanahiko ary raha misy adinonao ny fitahiny rehetra amen ny hera fa 7 nataontsika eo ampanangonana ny kapoka Fotoandehibe rahampitso miditra indimy isika toy ny mahazatra dia mitoy ihany koa ary rahampitso maraina rahampitso tolakandro mbola mitoy hatrany koa ny tsenam-bokatra krismasy ary mamarana atsika rahampitso dia vararoty araka ny vaovao voaraiko maly dia ampitain'androany fa misy loka gisa efa masaka anaty barikety rahampitso zany dia tsy voatery ianao mbola nao loka fa efa isy ho avy ao zany mba gisa daholo zany nohanina tsy misy moa zay dia afaka mahandro sakafo hafa ianao fa manaritra ihany koa araka ny lazaiko hoe mampirisika atsika satria fotoanan'ny fanomezana ny fotoanan'ny krismasy ny fotoanan'ny farantaona ny taom-baovao misy ny raisina mpandray misy ny atao batisa misy ny atao mariazy misy ny tratrantaona dehibe ny fanomezana zay ny manindreo zanatsika ao amin'ny tsenam-bokatra krismasy tapitra le elo tsara tare misy an'ilay famantarana ny efitsika Ambohipo iny tamin'ny lady homaliko zay nalefa teo tapitra mbola misy voatonga indray ao atao amin'le standy atao ambadika ato no ahitanareo azy dia fahatserovana tsara be zany mitety ny stand tsirairay nareo dia misy masamihafa azy ao na zavatra azo atao cadeau na sakafo
azo hoanina tonga dia no eo na sakafo entina mody dia tsy mahandro ntsony ianao a rehefa tonga any an-trano rehefa avy eo singaniko manokana reto zavatra vitsivitsy reto a mba ho fampirisihana efa nataoko moa le fampirisihana dia mba natsiaro kory zareo hoe andeha ny mefanomezana atao amin'ilay standy a misy fivarotana fitafiana ato a dia napita ny tompon'andraikitra ao hoe izay mividy t-shirt anankiray dia omena t-shirt anankiray mamaim-poana fanomezana ho azy zay zany a rehefa miravo enareo dia misy an'izany eo amin'ilay misy an'le elo ao zany dia misy any koa efa nantaniko ty ndray mandeha dia tonga eto ampelantanako misy ny atao hoe vita gasy atsy amin'ny standy atsy indray ny vita gasy a dia karazana akora zay nyvokarin'ireo zanatsika eto amin'ny fiangonana entina mitsabo fanaintaina ny valitona vanintaolana mampiena fivitosana toy ny kista ny fibrome mampitombo ny hery fierovana mitsabo ihany koa amin'ny kohaka sy ny asma fisorohana sy fiadiana amin'ny peste fisorohana sy fitsaboana tension cholestérol ary fandevonana calcul biliaire samtunany zany meko anao zany a misy maromaro amin'ny olona miresaka amika tambavaka paster fa misy kiste misy an'izao misy alitsy dia misy vita gasy koa ao izay afaka nampy anao a amin'izany misy zandrizanatsika koa ndraikitra momba ny vahaolana eo anatrehan'ny fahatapatapaha amin'ny jiro atao ambadika ato misy kit solaire complet 1 million d'ariary na 1 million 800 000 dia efa mahazo mampanao formation ihany koa ny tompon'andraikitra ao a momba ny resaka solaire 100 000 ariary ny fampianarana dia misy théoria misy pratika azonao mamahaolana momba ny resaka délestage be dehibe ihany koa matériel zay azonao fidina momba ny resaka solaire na ny tokantrano na amin'ny orinasa farany a rehefa mirava isika dia antsona isika dia konina mpiaramiasa rehetra mba hifanometanana manomana ny fampopavahana rahampitso amin'ny fanaovana ny kapoka-pandraisana sy ny fandaminana ny ato an-trano-piangonana izandy ny raha faraiky amin'ny roapolo ny andiny fahatelo aorian'ny tsodrano okany mitsangana sika tanteraka amintsika rehetra ny nitsodrano tononona amin'ny anarany tompontsika Andriamanitra rain'i Jesosy Kristy tompontsika ny hitardalana antsika mandrakariva amin'ny fanahy masina ho lehilahy sy vehivavy mpankatoa ny tenin'Andriamanitra ka ho feno hery no ny asa ny fanahy masina afahantsika mijoro ho vavolombelon'ny Kristy tompontsika ilay teny tonga nofo. Amen. Satana fangana kami derani tukuna desaina na butana maeni kunina ini manegana nitrani ete univadina kami petesa irava ho an'Andriamanitra ireriany anyeny voninahitra amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina. Amen.